Ny taona 2024 no makaty miroso amin'ny dingan'ny fahombiazana ny FDA na ny tahirim-bola ho amin'ny fampiroboroboana ny famokarana eo anivon'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny taona 2024 hatramin'ny 2024 lasa teo tetika asa misa 3,5 sy 4,000 no nahazahoana famatsiam-bola mitotaly maherin'ny 5,30 lavitrisa ariary avy amin'ny FDA. Nahatratra 7,5 sy 2 hetsy ireo mpamokatra nahazo tohana amin'ny fampitomboana ny vokatra sy fanatsarana ny famokarany ka ny 7,700 sy 4,900 no vehivavy ny sitraka izany raha 3,700 sy 7,000 sy 3 no tanora. Izaka ny arahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola no nahafahana nanafaingana ny fanatanterahana ny asa. Ho fanitarana sy fanatsarana izany vokatra azon'ny FDA izany dia nisy ny atrikasa afakan-kevitra ny 6 febroary 2024 teo teny amin'ny hotely Panorama Andrainarivo Antananarivo votoatin'ny dinika ny fametrahana ny famatsiam-bola maharitra eo anivon'ny FDA ary ny fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra ao anatin'ny famatsiam-bola ho an'ny tontolo ambanivohitra. Atrikasa anohizantsika ny fametrahana n'ilay fanavaozana eo amin'ny famatsiam-bola ny tontolo ambanivohitra na ilay hoe nouveau mécanisme de financement. Ny tanjona ao anatin'izay dia ny ahafahana mametraka sy maka hevitra amin'ireo mpisehatra rehetra mba hijerena ny fanatsarana sy ny fametrahana izay famatsiam-bola maharitra ahafahantsika manome tohana sy mamatsy vola an'ireo mpamokatra eny amin'ny mpisehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny mahazava-dehibe azy koa dia ao anatin'ity fakan-kevitra ity dia atao hoe voasolon-tena eto daholo ny akamaroan'ireo mpisehatra rehetra na ny solon-tena avy amin'ny mpamokatra izany na ny solon-tenany avy ao amin'ny sehatry ny famatsiam-bola na ny banque na ny microfinance solon-tenan'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ministera ireo tetikasa maro misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra fa ao anatin'izany ihany koa ny solon-tena avy ao amin'ny ministerisan-tsokajiny sy ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana izay miara-miasa ao anatin'izay amin'ny fond de développement agricole moa izay fantatritsika fa fitaovana eto anivon'ny ministera izay entina ametrahana sy manao an'izay famatsiam-bola mivantana amin'ireo mpamokatra izay. Anisan'ny imbason'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa ny fanomezana tohana amin'ny alalan'ny famatsiam-bola. Isan'ny imbason'ny ministera ny fanomezana tohana amin'ny alalan'izay famatsiam-bola izay mba ahafahan'izy ireo mampiakatra ny fiariana eo amin'ny sehatry ny famokarana mitondra tohana sy ahafahany ihany koa manatsara an'izay ataontsika hoe productivité sy ny vokatra mitodika amin'ny tselo izay ary ahafahan'izy ireo ihany koa mampiakatra ny falim-piainana sy ny fidiram-bolany amin'ny andavanandro. Araka izany tafiditra indrindra ao amin'ny tanjona sy ny vinan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana raha tsy haivina ny fanatrarana ny fahavitantena ara